Lafim-baovao manodidina ny fampihofanana sy ny fampianarana indray manitratra ny fampianarana misy ao aminy ny ivitoerana Regina School izany dia ny Ambohibao eny dia ankoatra ny fampianarana momba ny tsara-tarehy ary sy ny bika dia misokatra ihany koa ny ivitoerana fampianarana sy fampihofanana mikasika indrindra ny fanaovam-bolo amin'ity sekoly ity ny 7-20 jolay izao no fantatra fa hanomboka indray izay fampianarana izay Ravakarandriamanalina ihany koa no mitondra ny vaovao. Salon étudiant zany izay voalohany eto amintsika alongany zany hoe ny mpianatra no mandray andreo cliente fa saingy hoe mametoky andreo cliente zay fa ho vita tsara ohatra ny avy any amin'ny salon rehetra ihany izy satria encadré avec des professionnels izy zany hoe tsy voakaty zany ireo client raha tsy vita tsara arak'izay diriny. Mampiavaka azy koa dia avec des produits tena hoe produits professionnels L'Oréal, Miriam Kakabza nefa amin'ny prix tena mora dia mora. Mampiavaka an'ireto mpianatra ireto moa zany dia vao mivoaka ato aminay izy dia sûr et certain fa ho professionnel zany hoe tonga dia mahatazona salon de coiffure lehibe izy sy anako sokatra ny salon izay eritreretin'ny ho anazy ao aorianao. Amin'ny resaka volo ny ankizy aloha zany dia tonga dia ho coloriste expert sy coiffeur visagiste zany hoe tsy mila maka spécialité tsony izy ireo na hoe any amin'ny salon izay esany zay izy vao andeha hanao formation hafa fa mivoaka ato amin'ny Regina School izy dia efa tonga dia manana ny ento-manany hanatrika an'izay problème na izay irin'ny cliente ny aniriana any. Manentana antsika zany zay fa efa misokatra ny fisoratana anarana ato amin'ny Regina School manomboka zao dia ny rentrée amin'ny 14 juillet.